Anio sabotsy fa 17 volana janoary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'ny Masina Marka nalaina tao amin'ny toko faharoa andininy 17 hatramin'ny 17 sy tonga iantsony marina fa ny mpanota tamin'izany andro izany i Jesoa nivoaka ho any an-dranomasina ka nanantona azy ny vahoaka rehetra dia nampianatra azy izy. Raha nandalo izy dia nahita ny Levi zanak'i Alfe nipetraka tao amin'ny fandraisana hetra ka nanao taminy hoe andeha hanaraka ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka ninana tao an-tranon'ra lehilahy io i Jesoa dia nisy publikana sy mpanota maro niara-ninana tamin'izy sy ny mpianana, fa maro ireo ary nanaraka azy. Noho nahita azy niara-ninana tamin'ny publikana sy ny mpanota ny mpanorandalàna mba amin'ny farisianina dia nilaza tamin'ny mpianana hoe nahoana ny mpampianatrareo no miara-minana sy misotro amin'ny publikana sy ny mpanota? Raha nare izany i Jesoa dia nanao taminy hoe tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary, tsy tonga iantsony marina aho fa ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.